miarabantsika ny tokantrano andray zay manaraka fandarana manokana eto amin'ny lieu défi Madagasikara. Asaiko anao anaraka an'izany hatramin'ny farany. Manambahintsika androany dia tsy izy zany fa vahiny Miss Maman Madagasikara 2023. Izy no vahintsika androany ilazalaza makasika ny toetra ara-pirenena. Renim-pianakaviana mpisehatra misehatra ny fahasalamana, mpitsabo izy io, miasa eo anivon'ny fanabeazana ary mazava ho azy fa olom-pirenena malagasy. Misy question maromaro vitsivitsy apetrako aminao Madame Miss Maman Madagasikara. Voalohany amin'izany dia ao anatin'izao toetra ara-pirenena izao no hainontsika azy matetika hoe ahoana fandraisanao ilay fomba fijery hoe tsy misy dirako fa makany anaty kapokako. Izay tokona ihany aloha no mahaliana karesiko ny vola sy ny lamba. Ia, misaotra betsaka namana Eliza. Voalohany indrindra aloha dia miarabantsika rehetra ny tokantrano araka ny voalazanao teo, mamerina ny araba ihany koa ho anao. Faly tonga eto amin'ny plateau ny lieu défi. Tsy dia hoe resaka ny momba ny toetra ara-pirenena loatra fa misy fomba fijery kely tiako mba hitondrana fanitsiana ho antsika malagasy. Ny tenenao teo hoe ao anatin'ny toetra raha ohatran'izao dia matetika eny hoe tsisy idirako ny amin'izany fa ny aty anaty kapokako aloha izao izay atokona aloha izao ny mahaliana. Tena fa eny matetika. Amiko io tena fady sopy-jery ngeza be, goavana be. Tena mampalahelo satria mieritreritritsika hoe tsy mpitondritsika, tsy manana anjara ao anatin'ny fitondrana firenena na dia kely fa mamelona ny vady aman-janaka no asantsika, mikarakara ny fiainantsika no asantsika dia izay mahatonga antsika miteny hoe tsy misy idirako izany. Dia eto mareny malagasy, maha-olom-pirenena malagasy dia tiako ny manitsy amintsika hoe mandray anjara amin'ny fiainam-pirenena avokoa isika rehetra, indrindra fa amin'ny alalan'ny safidy. Izay angamba nahatonga anao namana Elizany teny hoe ao anatin'izao toetra ara-pirenena izao satria manakaiky ny fifidianana isika dia miankina amin'ny safiditsika, ilaina ny safiditsika tsirairay. Noho izany dia mila mahay misafidy, mianatra misafidytsika ary mila mahasamy safidy. Izany hoe tsy izay vola kely na lamba kely na spectacle sy fihetsiketsehana kely ao anatin'ny fotoana fohy ny tokony hivarotantsika safidy fa ny hoavin'ny firenena mihitsy. Toy izao kely reny fehezanteny reny hoe izay miditra ao anatin'ny kapokako ihany fa inona ny toy an'ilay izy rehefa avy eo. Tsy mety mihitsy ny ataonareo mpitondra fa tena misy fiantraikany aty aminay. Izao ny kapokam-bary miakatra, ny vidim-pianana miakatra. Dia izay ny tsy mahamarina anazy hoe izay ao anatin'ny vilaninao ihany ny jerenao fa raha diso safidy ianao dia ho sarotra ny ahita ny zavatra atao anatin'ny vilany hiakatra ny vidim-pianana. Amin'ny tiana koa izany dia hoe fahadiso-piheverana ngeza be ny fitenenana an'izay hoe izay ao anatin'ny vilaniko ihany jereko fa tsy misy raha iko an'izay fiainam-pirenena. Izay ngamba namana Elizany momba an'iny? Misaotra anao arany. Manoloana an'izany toetra ara-pirenena izany arany araka ny lisy grevigrevy omaly, ahoana ny fahitanao fihetsikireo Facebook ao anatin'izany. Raha ohatra ka nisy izay resaka grevy izay ny omaly. Tsika sady misento no malahelo no maheno an'izany fanontanianao izany satria tena nahita. Marobe ireo pejy namoaka vaovao hoe misy olona maratra atsy, misy olona maratra ary, misy ny olon-tsotra, misy ireo efa nitazona andraikitra teto amin'ny firenena. Ny tsikaritra tao anatin'ireny ireo olon-tsotra naratra dia tena nikasika ny fotsika mpanaraka ny pejy Facebook, fa ireo olona izay nanana andraikitra taloha dia nahitantsika n'ilay fihetsika hoe hahaha ao amin'ny Facebook izany hoe miome na maneso. Izay ny réaction. Fa tany anatin'ny commentaire ara dia tena nahitana hoe tena ifonako fa izao ilay izy hoe adalanareo ny tehoany, maninona raha mipetraka ao an-trano ohatranay. Dia te hisarika be ny saintsika, tena te hanova zavatra be mihitsy hoe taonjato fahafiritsika izao dia taona fahafiritsika izao 2023 ho antsika izay nianatra ny taranja tantara sy geografia tany an-tsekoly dia nahita fa zanatany isika taloha dia nisy ny tolona natao izay malaza amintsika hoe mena lambe n'izao hoe reny no ny tolona ho antsika izay vao isika nahazo ny fahaleovantena tamin'ny taona firy
enimpolo sivinjato sy arivo. Eo ny tiako hisarihana ny saintsika hoe inona moa no atao hoe tolona dia ahoana ny fizotran'izany. Ny tolona dia fanoerana na tsy fanekena zavatra iainana anankiray dia miady ianao mba hiovy io toe-javatra io. Izany hoe tsy misy tolona mandeha mihitsy raha tsy misy olona anankiray samy joro. Isika rehetra izao dia fantatra fa samy manana ny heviny avokoa ary rehefa atambatra dia tsy mitovy, izany hoe tsy mitovy amin'ilay zavatra iainantsika ny eritreritrintsika, izany hoe manohitra isika. Mitovy hevitra izany isika fa tokony hiova io toe-draharaha io. Eo amin'izay nefa tsy isika rehetra no sahijoro fa tsy maintsy misy olona anankiray manana fahafoizan-tena mihoatra noho ny rehetra, io ilay mpitaritolona. Dia ohatran'izay mihitsy ny taloha io mpitaritolona io no manentana mamelona ny hafa ao am-pon'ny olom-pirenena mitovy aminy dia resy lahatra ny olona hoe io fa misy mpitarika isika dia mandeha toy ny tolona dia na mandresy ny tolona na tsy mandresy, miankina mpitarika io. Verina amin'izay tsika amin'ny zavatra nitranga omaly tsy mbola tonga ao anatin'ny saintsika, tsy miditra amin'ny raharam-pirenena be loatra hoe iza ny tohanako na izy tsy hany, fa na ity tolona ity na tolona hafa ho an'ny ho avy dia tsy maintsy ohatran'io ny fizotrany. Noho izany tsy maha olom-pirenenanao izay niome sy naneso mihitsy ireny zavatra nataonao ireny, fa tena hoe fanetry be ny firenena. Mbola leo aza mijery fa tsy miteny na tsy manao commentaire, tsy manao réaction, toy izay mamono ny hafa ao anatin'ny olona izay vonona hijoro mitarika ny hafa. Lesoko any fanabeazana avokoa ireny tokony harenitsika, izany hoe mila fantatra hoe inona kay ny atao hoe tolona araka ilay niteneniko teo. Fa ho avy ny andro izay ianao koa no hitarika tolona satria misy zavatra hitanao hoe tsy mifanaraka aminao dia anjaran'ny olona hafa indray ve niteny izany hoe maninona raha mipetraka aty an-trano ohatrinay atalanao te handeha ho any. Mino fa nanova zavatra kely ao anatintsika izay ny ezahako natao tsotsotra mba samy hatakatra azy avokoa. Sotra namana Eliza. Inona ary le zavatra tianao hiova amintsika malagasy ary? Raha nanana an'ilay bagety mazika ireny dia ny zavatra tiako hiova aty amintsika dia misy fotom-pisainana anankiray izay. Tsy fahaizana miady hevitra. Tsika mieritreritra hoe mora be zany miady hevitra izany, fa eto amintsika malagasy satria hoa za olom-pirenena malagasy dia tsy hiresaka firenena hafa, fa eto amintsika malagasy dia ny ady hevitra dia lasa kokoa mipaka any amin'ny fijery ivelany. Izany hoe raha miady hevitra amin'ny Eliza zao dia ny volon'ny Eliza no asiako resaka, dia ny mason'ny Eliza no asiako resaka, izany hoe ny momba ny toe-batanao. Ilay antson'ny vahiny hoe body shaming, atao zany izay hamenatra an'ilay olona, izay hakomplexé an'ilay olona amin'ny clemany aranofo, dia amin'izay mangina ilay olona dia ohatrany hoe ny hevitra ny matanjaka. Izay zany zao tena tiako hiova aty amintsika malagasy. Ny anankiray koa raha ohatra ka hita hoe tsy dia misy clem ty olona ity, ataontsika ry izany hoe manana ilay fiseho ivelany tena manakaiky ny raitra, izany hoe ataontsika hoe tsara tarehy, tsara bika, tsara fitafy, tsy hitantsika izay ho resahana aminy. Dia lasa indray tsika mitarika makany amin'ny fiantsiana sy ny fandrangitana. Ho avy ny fampelezan-kevitra hoy dia izay ny tena antony nahatonga na hoe tiako ny mitondra an'izay fanampiana fiovana ara-toetsaina sy ara-pietsika izay, hoe tsy mila mifampiantsy, tsy mila mifandrangitra, akarina ny niveau an'ny débat, izay hevitra tianao asongadina dia izay toanana, aseho ny lafitsarany rehetra, fa tsy ny hevitry ny olona no kortaninao be, tsy ny endriky ny olona no atsikafinao be, tsy izay matezitra n'ilay olona no ataonao dia avy eo ianao atao hoe mandresy, tsy manana foto-kevitra matanjaka ianao raha izany. Dia mino fa tamin'ny alalan'ity fivahinianana kely ity dia mba afaka nanova indrindra ho anareo izay candidat handray anjara amin'ny fampelezan-kevitra, tompoko tezao ireo ina moa zany mpanaradia, tezao ny mpanaradia anareo tsirairay avy mba tena hay anao ady hevitra, tsy hifampiantsy, tsy hifandrangitra, tsy hifanebatebaka amin'izay maha olona ny olona tsirairay avy.
sotra mazava tsara zay teny misy maman Madagasikara zay fanontaniana farany angambany tiako apetraka aminao manokana inona mahatonga ny olona tonga dia mandray atendrony amin'ny zavatra hitany ie za koa mba efa nadinika an'izay namana Eliza hoe inona mahatonga an'izay satria ny fandraisana atendrony dia tsisy vokany mihitsy adiny vokany zany tsisy vokatra tsara satria hafa ny tenenina dia hafa ny voaray zany hoe misy blocage eo anelanelany eo mahatonga ny afatra tiana ampitaina tsy mipasy inona raha mahatonga le fandraisana atendrony eto dia amin'ny mpitsabo asy amin'ny mpiasa eo anivon'ny fanabeazana dia tiako ny manafatra antsika malagasy rehetra indrindra fa isika izay efa ray aman-dreny hoe lesoko angezabe eo anatin'ny fanabeazana ny zanantsika io araka ny teniko tany aloha tany fonony mbola zaza dia tsy omena fatokisa-teny izy vao maika aza ny fahalemeny no asongadintsika miraikitra ao an-tsaina iny hoentiny lehibe ka rehefa misy resaka namana Eliza mifandraindray amin'iny kanefa tsy izy zay ny tiany le olona ho tenenina dia tonga dia raisiny izay mifandray aminy hoe tena za zany mandray atendrony izy zay mety koa mbola ao anatin'ny fanabeazana ihany ambany dia ambany ny faripahaizan'ilay olona ka tsy mahatakatra ny hevitra ambadika matetika mantsy ny olona rehefa miresaka dia misy hevitra ambadika takarinao fa tsy tonga dia ariary be hoe zao no tiako tenenina eo le mahatonga n'le mandray atendrony fa diso tsy le zavatra nikendrena zany no tafita fa zavatra hafa tiako atsipy ao anatin'izao fanasana anazy ao hoe misy loha hevitra anankiroa zay tena nahafinaritra anahy indrindra fa nandritra ny lalana ny zorako tao anatin'ny fifaninanana misy maman Madagasikara 2023 dia mazava ho azy nisy ny misy maman Madagasikara 2022 izay nanampy anay nampiofana anay dia izy no nivoen'ity loha hevitra ray ity hoe tsy voatery anakona ny hafa zay vao hita mazava ianao vao hita mamiratra dia atsipiko amin'ireo mpifaninana ho filoham-pirenena candidat filoham-pirenena zay hoe tsy voatery manakona ny candidat mpifaninana aminao io ianao tsy voatery manaratsy anazy ianao zay vao hitanay hoe mamiratra ny anahy manokana araka ny hitanareo any amin'ny page Facebook any dia ny hoe misy zavatra tsara ao anatinao ao trandrao dia asongadino zany hoe mifandraindray amin'ny anazy ihany hoe fantaro ilay tsara ao anatinao dia asehoy tadiavo ilay tsara ao anatinao zay ny anahy manokana dia rehefa mahatateraka an'izay rehetrarehetra izay tsika indrindra ho fa isika ray aman-dreny dia afaka apita amin'izanatsika hoe ohatran'izao natao hoe fandraisana hevitra indrindra fa mizaza mahatoky tena famelohan'izay nefa dia mila isika ray aman-dreny zay tsy isy ampianatra intsony fa mampiana tena isika hoe ahoana moa ny ataoko mba hananako fahatokisa-tena dia mba ahafahako mandray hevitra araka ny tokony ho izy fa tsy hoe manindrona anazy zany dia tonga dia raisiko amin'izay tiako andraisana anazy fitianiko foana hoe ao anatin'ny fotoana mafana ny fampelezan-kevitra hanomboka isika izao raha tsy mahay isika mandinika sy mandanjalanja dia hiteraka korotana arak'izay efa heveriny rehetra fa iseho kanefa za manokana matoky fa mbola ao anatintsika mifahendrena afaka andanjalanja afaka ahifidy ahiady hevitra ary ahiandray izay hevitra ampitan'ny hafa isika sotra betsaka namana Eliza misaotranao ihany koa misy maman Madagasikara 2023 zay nivahiny teto aminay androany ary tsy nisalasala mihitsy fa tonga ihany koa mantsy misaotranao tany atokantrano ihany koa zay nanaraka anay hatramin'ny farany tamin'ity andro atalata tolakandro ity mazava zay teny misy maman zay fa samihitsika samy andray andraikitra ho amin'ny firenena ihany koa veloma tompoko